Alleloia! Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 12 ny volana Mea 2024 izao. Tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao amin'izao andro vaovao izao ary ny fanahy masina ny kasika ny fiainanao. Ny lohateny hodiniantsika androany dia ny hoe mangataka amin'ny finoana. Mangataka amin'ny finoana. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba 1:5 izay manao toy izao hoe: nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, fa izay mihanahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Amen. Averiko, nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, fa izay mihanahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Misy vaovao tsara ho antsika. Tsy voatery ho lavorary daholo ny zavatra rehetra vao afaka mahazo valim-bavaka ianao, fa mila finoana tsy mihanahana. Androany rehefa mangataka fahendrena ianao dia aza misalasala fa hanome anjano anao Andriamanitra rainao. Izy izay nampanantenainy dia ataony, mahatoky izy, ary ny teniny dia mahery lavitra noho ny tahotra mety hananantsika rehetra. Alleloia! Ao amin'ny Matteo 4:7 dia misy tantaran'i Petera eo. Jereo tsara Petera. I Petera nandeha teny ambonin'ny rano. Petera ny mpanjony tsotra nandeha teny ambonin'ny rano izy mandra-pijery ny rivotra ka nisalasala izy. Avy hatrany dia nanomboka niletika vao ny salasala teo. Dikany ny fisalasalana no mahatonga antsika mety hiletika indraindray, fa ny finoana kosa no mampandroso. Amen. Ahoana ny fomba anatanterantsika an'izany eo amin'ny fiainantsika? Rehefa hivavaka angataka fahendrena ianao androany dia amin'ny fahamatorana no hanampianao ny vavaka ataonao hoe: ray eo, mino aho fa omenao azy zany, mankasitraka Tompo. Dia avy eo ianao mandroso amin'ny finoana. Tsy misy akijery aniriana intsony na akijery ankaviana ankavanana, fa mandroso amin'ny finoana ianao. Amen. Hivavaka tsika. Ray eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy. Mangataka aminao tsy hisalasala satria ianao no manome tsotra ary tsy arahana nenina na alahelo. Mino tanteraka ny teninao ao Tompo, omeo any fanahy ny fahendrena avy aminao, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino aho fa nakasika anao izay anina sahaza fo izay androany dia tsarovy fa Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao, ary rehefa mifankazatra aminy ianao dia izay ataonao rehetra dia hiara-hiasa hasoanao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy no hitononako hoe entiko fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra andro lava ohatran'i Jehovah ianao. Amen. Docteur Ina Telesforiany, ampitiavana BDB.